voninahitra ane ho an'Andriamanitra avy indrindra ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Mbola faly miarabanao aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary mangataka anao hiaraka hivavaka amiko. Ametrahantsika izao afatra avy amin'ny Tompo izao eo anatrehany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy sotranao izahay, mideranao, mankalazanao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Satria Jesosy mbola nomenao tombonandro ahavelomanay izay tsiraray avy Jesosy. Tompo, maro ny efa niala teto ambony ity tany ity. Fa izay kosa Tompo, mbola tratra ny fotoana ao anatin'ny famindrampo farany Jesosy. Jesosy malalo, anandratra anao indray aho eo anatrehan'ny olombelona tsiraray avy. Tompo, mangataka ny fanahy masinao aho hitari-dalana ahy. Iteny izay tianao ambara fanahy masina. Ka aoka ianao no aka ny kontrola ny tenako fanahy masina. Fa izaho dia fitaovanao fotsiny ihany. Ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Ary mangataka aminao koa fanahy masina. Oka ianao ny kasika ny olona tsiraray avy raha re ny afatra avy aminao. Ka aoka Tompo iaona aminao ny olona izay mangetahetanao Jesosy. Ka aoka ianao Jesosy hisandratra fa izaho kosa hiena eo anatrehanao. Ka dera ho anao rery any Tompo hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry havana, ny fijoroana Vavolombelona izay hozaraiko aminao anio dia vao omaly raha nandeha niantsena niaraka tamin'ny zanako vavy aho ny après-midi dia nisy zavatra niseho. Zany hoe rehefa any Jesosy isika, rehefa zanak'Andriamanitra isika, dia na aiza no andehanantsika, na aiza no misy antsika, na ao atokantrano na any ivelany na any ampiasana, na matory na mifoa, zany hoe 24/24, dia eo foana Jesosy Tompo, eo foana ny fanahiny Tompo. Satria araka ny teniny ao amin'ny Jaona hoe izy ao amintsika. Andao vakitsika ny ten'Andriamanitra io hoe Jaona 4:20 andininy 4:20. Jaona 4:20 ny andininy 4:20. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko, ary anareo dia ato amiko, ary izaho ao aminareo. Ry havana, tena marina izany. Rehefa tena mitandrina ny didiny isika dia ao anatintsika izy. Andininy 4:20 hovakiko ihany satria henoko fanahy masina miteny mila vakiana, hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Ao amintsika zany ny Tompo, ary rehefa manana ny didiny isika dia iseho amintsika izy. Eny Tompoko, tena miseho amintsika tokoa Jesosy. Ry havana, hoy aho hoe omaly raha nandeha niantsena ny après-midi izay mianaka. Omaly dia latsinainy 1 ny volana avril 2022. Dia noho efa tonga tao amin'ny magazin anankiray izay izahay, dia noho efa azonay ny zavatra izay novidinay tao dia nivoaka izahay. Zany hoe mpivarotra sakafo zany io magazin io. Dia teo ivelany nisy lehilahy iray mpangataka. Efa lehibebe io rangahy io. Io rangahy io efa hitako matetika any amin'ny magazin sasany na eny an-dalana koa mangataka izy io. Nivoaka avy tao amin'ny magazin izay mianaka. Dia izy nangataka
de zay nandrosy any de eniko izy io miteny zany fa nandrosy any izahay tsy nieritreritra zany hoe anome anazy de nandrosy any izahay no nefa ho tonga teo akaiky ny fiara izahay dia eniko ny fanahin'ny Tompo ny teny tamiko hoe Aza Ilaozanao Miodina Izay Mangataka Aminao. Averiko ndray mpandeha. Aza Ilaozanao Miodina Izay Mangataka Aminao. Zay no tenen'ny fanahy masina tamiko dia hoy ny fanahy masina hoe omeo akondro izy satria tanatin'ny zavatra zay novidinay dia nividy akondro vitsivitsy izahay. Dia hoy amiantsole zanako vavy ameo akondro anankiray ho azahako fa ny fanahy masina ho ny teny tamiko hoe mila manome an'io olona io aho. Dia hoy ny zanako vavy za kozy izy mahatsapa fa tokony anome isika. Dia noetiko ilay akondro anankiray satria ny Tompo ry havana ampahafantariny antsika ny zavatra izay omena ho an'ny olona na sakafo na vola na fitafiana na inona io. Ny Tompo ny teny omeo akondro anankiray izy. Dia noetiko ilay akondro dia no tonga teo anatrehan'ilay rangahako dia niteny hoe ity ho anao. Dia mbola nampiko teny satria zay mantsy fataon'i Jesosy. Tsy maintsy miteny an Jesosy amin'ny olona foana isika. Dia nitory taminy ako nanambara azy ny amin'ny Jesosy. Izay ry havana no nasain'i Jesosy nanaovako izao video izao anio. Satria ny fanahy masina ny teny tamiko hoe marobe isika zanak'olombelona manana ny omena fa tsy manome. Dia mananatra antsika ny Tompo anio fa tsy maintsy manome isika. Izay kely ananantsika tsy maintsy hozaraina amin'ny tsy manana. Ny ten'Andriamanitra zay nitenen'ny fanahy masina omaly io dia ao amin'ny bokin'ny Matio ny misy ifandraisany lay teny no tenen'ny fanahy masina omaly. Matio 5 ndao vakintsika satria araky ny teneniko mandrakariva hoe tsy maintsy amarinina amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izay teny rehetra izay nofo rehetra omen'ny Tompo. Na fahitana io dia tsy maintsy amarin'ny Tompo amin'ny alalan'ny teniny. Matio 5:2 dia ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Omeo izay mangataka aminao, aza ody tsy hita izay te hisambotra aminao. Amen. Io le hoe omeo izay mangataka aminao. Eto ny Tompo dia miteny hoe omeo izay mangataka aminao. Nangataka tamiko ilay rangahy omaly. Na dia tsy vonona nome ary omaly. Satria efa manome ny hafa aho ndraindray. Ary efa manome sakafo ihany koa ho an'ny mahantra aty. Zany hoe aty aminay aty misy frizidera fametrahana sakafo. Eny amin'ny trottoir izy io. Dia afaka manatitra sakafo ao ianao dia le olona tsy misy sakafo reny tonga eo dia manokatra an'io dia maka sakafo ao. Izay raha izay koa Tompoko dia tena ananaran'ny Tompoko zay. Tsy azontsika tao ny manarinary sakafo nefa ny be debe ny olona tsy manan-tsakafo hohanina. Mila isika manome ny mahantra. Ny ambin-tsakafo dia tsy azo atao ny mampandoto an'ireny fa amboarina tsara dia omena ho an'ny mahantra. Ary tena tsy azo atao ny manary sakafo fa tsy tiany Tompo izany. Tena tsy tiany Tompo satria maro be ny olona eran-tany maty ny anohanana. Ry havana, ny asa soa toy izany dia Jesosy mihitsy no mibaiko antsika. Tsy maintsy manao izany isika.
tsy maintsy satria baikony Jesosy izany. Ary tsy ny any am-piangonana na ny olona efa manam-bola no omenao, na mila zavatra tena hoe luxe be ianao amin'izao tany iainantsika mandalo izao, fa tena mila manome ho an'ny tsy manana. Ny fanahy masina ny teny tamiko teo hoe mila ho raisiko ny ao amin'ny Matio 5:20 andao vakiantsika io. Matio 5:20 ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 4:40. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary miangavy ianao ahoko hiaino tsara fa karazan'olona anankiroa no tenenin'ny Tompo eto, karazan'olona anankiroa. Ny olona ray dia ho tafiditra ny lanitra satria efa mpianatra ny aloha ary manao asa soa, manome ho an'ny mahantra, manome ho an'ny tsy manana. Fa ny anankiray kosa dia tsy ho tafiditra ny lanitra fa ho very any amin'ny afo be. Miangavy ianao ahoko hiaino tsara ity tenin'Andriamanitra ity, fa Jesosy mihitsy, izy mihitsy no niteny anito teny ito, ka tsy maintsy ho tanterahantsika tsirairay avy. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 5:20 ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 4:40. Ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy, ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra, dia anavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. AMIN'IZAY ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avia ianareo izay notahiany raiko, mandova ny fanjakana izay voaomana ho anareo hatray nanorenana izao tontolo izao. Fanoana ao dia nomenareo hanina, nangetaeta ao dia nampisotroinareo, ny vahiny ao dia nampiatranoinareo, tsy nanan-kitafy ao dia nampiakanjoinareo, narary ao dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina ao dia novangianareo. Ary amaly azy ny marina ka hiteny hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, ka nomenay hanina, nanangetaeta ka nampisotroinay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao, ka nampiatranoinay, na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjoinay. Oviana koa no hitanay narary ianao, natao an-tranomaizina ka novangianay. Dia maly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny ray amin'ireto rahalaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe: miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanona ao nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaeta ao nefa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny ao nefa tsy mba nampiatranoinareo, tsy nitafy ao nefa tsy mba nampiakanjoinareo, narary sy tao an-tranomaizina ao nefa tsy mba novangianareo. Ary amaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nitafy, na narary, na tao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy amaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo
tamin'iray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'ny Tompo eto raha niaino tsara ianao izay novakiko teo. Eto izy dia manambara ny fanjakan'Andriamanitra rehefa ho avy Jesosy dia hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra, ary ny ondry dia ataony avy eo amin'ny akavanany, ny osy dia ataony amin'ny akavia. Dia araka ny teneniny eto dia izay manao soa, zany hoe miampy fanaova-tsoa zany rehefa ao amin'ny Jesosy fa tsy ratsy fanahy, ary mila manome ny tsy manana. Tena tonoon'ny Tompo tsiraray avy ny zavatra tsy maintsy ataontsika. Tsisy tenin'Andriamanitra to miteny hoe mandehana manamboatra fiangonana, na mame vola be dehibe ho an'ny mpitandrina, na manome vola ho an'ny mpiandry, na manome vola ho an'ny bishop. Fa ny tenenin' Jesosy eto dia hoy izy hoe eo amin'ny 5:30, fanao na aho dia nomenareo anina, nangetaeta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjonareo, na arary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Izay zany lay marina, izay zany lay atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary izay manao izany ary afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra isika avy eo rehefa manatanteraka izay sitrapony Jesosy, izay zavatra nataony tety ambonin'ny tany, fa tsy ny sitrapon'olombelona tompoko, na ny sitrapony tenantsika amin'ny fiarina izao zavatra mandalo izao. Aza tia arena loatra, aza tia zavatry ny tany, fa very ianao raha mbola miazona izao fiainana izao. Very any amin'ny hafobe. Eto amin'ny 9:40 izy dia miteny amin'ireo olona izay tsy manao izany. Hoy ny teny eto hoe ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, tiantsika ny Tompo, satria mbola mananatra antsika izy hatramin'izao. Aza miay ny amin'izao fiainana izao, manomeza ho an'ny mahantra. Raha manambe ianao dia omeo ny hafa, omeo akanjo izay tsy manana, vangio ny marary, omeo ny nona, aza mianjonanjona intsony, aza miavonavona intsony, mizara ho an'izay tsy manana. Zaho omaly dia tsy nieritreritra mihitsy hoe anome an'ilay mpangataka io omaly, fa ny Tompo tsy namela andalo fotsiny, tsy namela fa niverina ako, nefa nanokatra varavaran'ny fiarako, efa hiditra anaty tômôbilina ako, iandry zanako vavy napiditra lentana anaty kofra, dia iny fa andeha izay mianaka. Fa ny fanahy masina ny teny tamiko, Aza Ilaozanao Miodina Izay Mangataka Aminao. Ry havana, mafy zany teny izany, mafy zany teny izany. Matahotra ny Tompo aho, matahotra n'Andriamanitra ako, dia niverina nanome ho an'ilay mpangataka. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, miova, raha ohatra mbola tsy hainao ny manome ny hafa, dia manomeza. Raha tsy manana omena moa ianao, dia mivavah ho an'ny marary, vangio ny marary, vangio ny any an-tranomaizina, araky ny tenen'ny Tompo eto. Vakio ny tenin'Andriamanitra, dia tanterao izay tiany Jesosy ho ataontsika, fa be fitiavana ny Tompo. Ry havana, manasanao aho hiarivavaka amiko, hibebaka eo anatrehan'i Jesosy. Raha tsy nalala ianao teo aloha, dia ianaonao Jesosy raha tena hibebaka marina ianao.
iara ivavaka isika tompoko. Jesosy a, sotranao izahay satria Tompo nampafantatra anay zava-miafina ianao. Araky ny teninao Jesosy dia mila izahay manome ho an'ny hafa ary mamangy ny hafa. Jesosy a, betsaka ny didy nomenao anay zanakao, fa impiry izay Jesosy dia manaonao foana ka mifona aminao Jesosy. Mifona aminao Jesosy a, tao anatin'ny tsy fahalalana. Mifona aminao Jesosy a, amin'ny izay rehetra tsy nankasitrahanao hatramin'izay. Mifona aminao Jesosy a, ny amin'ny sakafo izay narianay koa. Tompo, mamela anay. Tompo, eny, zava-poana tokoa ny tenanay, zava-poana tokoa izahay satria anao avokoa izao rehetra izao. Tsisy anay na dia kely aza Jesosy, na ny fofonainay ara Jesosy dia anao. Ny tenanay dia iverina ho vovoka rehefa ho avy ny fotoana. Tsy atondra na inona izahay hiala eto amin'ity tany ity Jesosy. Nefa ny Tompo dia maro ny tsy mahay manome ho an'ny hafa. Jesosy a, matahotra izahay satria mampitandrina anay ianao. Zay raina tena ondrinao izahay na uusy arina ny amin'ny hafibe mandrakizay. Tompo malalo, mamindrafo amin'ny tsiraray avy zay mibebaka amin'izao ora sy fotoana izao. Hiala amin'ny fitiavatena, hiala amin'ny fitiavabola, hiala amin'ny fitiavakarena, hiala amin'ny fitiavana izao tontolo izao ka mandalo vola amin'ny zava-poana Jesosy. Fa tsy mieritreritra manome ho an'ny hafa. Jesosy a, mamindrafo aminy ianao raha mibebaka aminao izy amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo malalo, misaotra anao. Ampianary foana izay fanahy masina mba anatanteraka ilay teninao hoe aza miarerena ho anareo ety an-tany, fa misy kalalao sy arafesina manimba ary misy mpangalatra manambitrano. Tompo, miteny aminay ianao hiarerena any an-danitra. Satria Jesosy a, araka ny teneninao hoe fa miarerena ho anareo any an-danitra, zay tsy misy kalalao na arafesina manimba. Sotranao izay Jesosy a, ny amin'ny fananarana izay nomenao anay. Dera ho anao rery any Tompo, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Sotra Jesosy a. Aleluia. Amen.